tous vos projets de construction ou de rénovation. Sokavitre manolotra anao ny vavao. Sokavitre, très sincèrement à votre service. Savent d'une option Tino à Blue Line TV Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vavao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-bavao. La 4G Batelma vous présente ny vavao. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongavantsika ny magasin Vista apitan'ny Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-bavao. Nofoanana tanteraka ao anatin'ilay vakiroaka ny volavolan-dalàna ifeny fividianana sy olom-bavamboaka ny sazy fampiatoana sy fampitsarana azy ireo noho ny famadihana palitao sy ny tsy fahatongavana manatrika fivoriana. Nitaky ny fanarahana ny fenitra ireo firenena mpanafatra letchi avy eto Madagasikara ka isan'izany ny fananana fiahina ara-tsosialy ireo mpisehatra rehetra miaingana amin'ny mpamboly sy ny mpioty hatramin'ny amin'ny fanondranana. Ny trangana fandravana trano indray tety tsy antetezana afovoany io maraina io, fandravana izay miendrika fisolokiana rano nambaran'ny mponina eny an-toerana. Mitaky nisy toman'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny samivany fitorinan'ireo mpiasa telo ao aminy ny mpiasa sy ny delegasion'ny mpiasa ao amin'ity orinasa ity. Efa nisy amin'izao fotoana izao ny fanelanelana atao eo amin'ny rotota. Maresaka iraisampirenena miroso amin'ny orafanany anohitra ny État islamika ireo vondron-tafika irakianina taorinan'ny adamafy izay natrehana nandritry ny telo taona. Manakaiky ny fotoana ifaliana amin'ny fandresena hoy izy ireo. Nandininin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny fampalalam-bavankolo TV hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nifoanana tanteraka ao anatin'ilay vakiroaka ny volavolan-dalàna ifeny fividianana sy olom-bavamoaka ny sazy fampiatoana sy fampitsarana azy ireo noho ny famadihana palitao sy ny tsy fahatongavana manatrika fivoriana. Iandra Arson. Asehoanao eto ny andininy faraka amby roapolo sy faharoa amby roapolo tamina lalàna fejoro laharana 12 sy 2 tsipika aotra 12 ny feno fifidianana ireo solombavam-bahoaka voalohany Repoblika Faefatra. Andininy izay manasazy ny solombavam-bahoaka tsy tonga manatrika fivoriana sy mamadika palitao. Nofoanana ary tsy nataontsina ao anatin'ilay vakiroaka ny lalàna ifeny fifidianana solombavam-bahoaka faharoan'ny Repoblika Faefatra ny fampiatoana sy fampitsarana azy ireo noho ny famadihana palitao sy ny tsy fahatongavana manatrika fivoriana. Azo ambara fa mihevitra amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara hoy ny mpanara vaovao manoloa ny fanafoanana ny andininy manasazy ny solombavam-bahoaka mamadika palitao sy tonga mivory ety. Vokatry ny fanambatam-bazana ireo solombavam-bahoaka anolotra tolo-dalàna hoentiny hanovana lalam-panorenana meloan'ny fifidianana filohan'ny Repoblika ihany koa ve nanesorana ireo sazy ireo ao anatin'ny lalàna feno fifidianana solombavam-bahoaka ity ho atrandro mpanara vaovao. Ny fampiarana ity volavolan-dalàna ifeny fifidianana natolotry ny gouvernement ity dia hanamafy ny tsisy sy ny fitoniana politika vao maika anjaka ny fanambazana tombotsoa manokana ireo solombavam-bahoaka. Lesona izay azo raisina amin'ny tsy fisian'ny pratika politika miendrika aty amin'ny kontinanta afrikana ka mahatonga ny ankamaroan'ny firenena afrikana mbola anaty fahantrana tanteraka amin'izao vaninandro misy antsika izao. Ny tsy fisian'ny fahefanam-panao lalàna matanjaka sy maro toerana anara-masina sy ny fahefanam-panao tanteraka toa ny misy atao amintsika izao ihany koa no antony tsisy ny asa fampandrosoana ny firenena ka mahatonga ny mpitondra manao tanety afa-drakotra ny rem-pirenena sy antony mampanjaka ny kolikoly amin'ny sehatra maro.
No resana nandritra ny dialogue politique Madagascar Union Européenne na fahaenina omaly ny tsy mbola nananganana ny haute cour de justice sy ny ady amin'ny kolikoly eto Madagascar. Andry Raharson. Ny fifitianana amin'ny taona 2024 ny famiatrana ny haute cour de justice, ny fanajana ny zolombelona ary ny famiatrana ny fitoniana politika maritra eto Madagascar no isan'ireo zava-dehibe no dini'ny vondrona Europeana sy ny fitondrana malagasy maly teny amin'ny lapany avoaloha. Nanamafy ny fahavononany hanampy ny fitondrana malagasy amin'ny famiatrahana fitsarana manaraka ny vanim-potoana izay mahaleo tena ka afaka miady amin'ny fanafanana ny kolikoly ny vondrona Europeana. Manoloan'izany mbola nanambara ny ananganana tsy ela ny haute cour de justice sy ny PAC na ny pôle anticorruption hiparitaka any amin'ny faritra ny filoham-pirenena nandritra ity dialogue politique eo amin'ny vondrona Europeana sy ny fitondrana malagasy andiany fahaenina ity. Hatreto anefa aloha ny PAC eto Antananarivo ihany mbola tafapetraka fa ny any amin'ny faritra hafa mbola andalam-pametrahana azy mibianko. Raha ny momba ny haute cour de justice kosa dia efa tamin'ny volana septambra ny filoham-pirenena no nampanantena ny mpanao gazety niaona taminy fa mitovy samy ambany lalàna avokoa malagasy rehetra ka hatsangana tsy ela ny haute cour de justice izay amin'ny fahefa-pitsarana afaka mitsara mpitondra. Toy izany ihany koa ny ACDDED na ny Haut Conseiller pour la défense de la démocratie et de l'état de droit hatramin'izao nijanona ho fampanantenana izany. Ny fantanina dia amin'ilay hoe mitovy ny rehetra eo ambany lalàna. Mitovitsika filoham-pirenena dia eo ambany lalàna izy ary izy dia miady fo mihitsy ametraka ireo rafitra rehetra izay tokony hipetraka eto amin'ny firenena. Na izay rafitra tsy nisy hatramin'izay azy fa rehetra kipazo haute cour de justice manontany tao iza tamin'ny fitondrana tany aloha-tany no mipetraka amin'izany ary niady fo ametraka amin'izany izy fa izao tsika ametraka an'io tsy maintsy jerentsika daholo ny antony rehetrarehetra ny etapy rehetrarehetra izay ametrahana an'io efa tsy ela izy io. Tranomali zany dia mbola hatsangana tsy ela trano ny vanim-panontaniana avy amin'ny filoham-pirenena momba ny fananganana ny haute cour de justice izay ambarana lalam-panorenana mazava tsara fa herin-taona atao aoriana nanaova ny fiananana no tokony efa nananganana azy ity. Raha oviana ilay tsy ela satria raha ny lalam-panorenana trany dia efa hifarana ny fiam-pitom-piasana ny filohampirenena. Tokony ho raisina ho mpiasam-panjakana avy hatrany ireo mpampianatra navita fiofanana ara-pédagogique teo anivon'ny fitoeram-pampiofanana nasionaly manerana ny nosy ranambarany ireo mpampianatra mivondrona ao amin'ny syndicat des sortants de l'INFP de Madagascar fanadiny mioramanitra. Raha ny zava-misy hatramin'izay voatery miandry antaonany maro ireo mpiofana nivoaka vao mahazo ny toerana maha-mpampianatra azy. Mpampianatra na vita fiofahana maro indray no hivoaka avy amin'ny fitoeram-pampiofanana nasionaly amin'ity taona ity. Ho an'ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny SSIM na ny syndicat des sortants de l'INFP de Madagascar tokony ho raisina ho mpiasam-panjakana avy hatrany ireo na vita ny fianarana sy ny fampiofanana. Raha ny zava-misy hatramin'izay voatery miandry ataonany maro ireo mpampianatra ireo vao tafiditra mpiasam-panjakana. Tranga izay miteraka fahasairana ho an'ireo mpampianatra ireo. Takian'ireto mpampianatra mivondrona anaty syndicat ireto araka izany ny tokony andraisana ireo mpampianatra vao navita fiofanana ho mpiasam-panjakana avy hatrany. Voakareo zany no sindrinay hoe tsy isony ny kiandriandry zany na andrasoandraso amin'ny fandraisana azy ireo hiasa efa vao mivoaka zany izy ireo dia tokony andray an'ilay posta maha-mpampianatra azy ary tendrena amin'izay toerana ametrahana azy avy hatrany fa tsy misy sony hoe miandry herintaona na miandry roa taona indray vao raisina ho mpiasam-panjakana zany zareo satria alohan'ny ampidirana ny eny amin'ny santara dia efa tokony hipetraka le hoe misy le poste budgétaire ahafahana mandray andry zareo avy hatrany ka izay zany no andrasanay amin'ny ho an'ireo zandry manaraka ireo zany izay no takinay sy andrasanay amin'ny fanjakana zany ho an'ireo zandry manaraka ireo. Olana eo amin'ny ara-bola matetika no miteraka fahatarana eo amin'ny fandraisana ireo mpampianatra ho mpiasam-panjakana. Na izany aza efa tokony ho vonona mialoha ny teti-bola-mpanjakana andraisana ireo mpiasam-panjakana vaovao ireo. Budgétaire moa matetika mahatonga ny olana io fa rehefa misy ny poste budgétaire dia tokony hoe automatique recrutement systématique zany le izy tokony avy hatrany dia vao raisy zay raha ny tena tokony izy. Misy 7 ireo ivitoeram-pampiofanana nasionaly misy manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Amin'ny alalan'ny fifaninanana ihany aloha hatreto no ahafahana miditra ho isan'ny mpampianatra. Maharitra 2 taona ny fampiofana ho an'ireo mpampianatra any amin'ny ambaratonga fototra ary 3 taona kosa izany ho an'ireo mpampianatra ao amin'ny ambaratonga faharoa.
Tontolo ny fampianarana izay hatrany dia tsy mbola misy miaino ny mpikambana eo amin'ny CSS Antananarivo raha toka tapitra androany ny 27 ora nomeny izy ireo ny tompony andraikitra izy ny Fivorimbera Pitso raha ny fanazavana azo ary tapahana mandritra n'izay ny toy ny etsika. Michel Arana Arzon. Tapitra ny 27 ora nomeny mpikambana eo anivon'ny CSS ireo tompony andraikitra manoloana ny fandoavana ny tambo-karaman'izy ireo ny taona 2024 sy 2024. Ireto farany izay mahatsiaro ankilabao no ireo mpampianatra mpikarokany amin'ny faritra efa nahazo ny anjaran'izy ireo. Hatreto ny Universiten'ny Toliara sy Antananarivo no mbola tsy nahazo izany. Isy ny Fivorimbera Pitso raha ny fanazavana ary ho tapaka ao anatin'izay ny toy ny etsika. Androany mbola miandry an'le anina aloha. Miandry an'le fiantsona any amin'ny ministera satria tapitra androany le préavis de grève. Raha Pitso vao misy aze alarobia amin'ny 20 amin'ny any fidis. Mbola mifampiandriany satria mbola tsy tapitra le anina ka mbola vao androany vao tapitra. Hatramin'izao mbola tsy niantso ry zareo zany aloha. Raha ohatra moa ka tsy niantso izy tsy misy ny vokany dia raha Pitso zany mety itoy any amin'ny resaka AZ dia any amin'ny AZ manapaka an'le izy. Mandeha fanapahan-kevitra raha Pitso amin'ny AZ. Raha tsy aivina, ankoatran'ny mpampianatra mpikaroka eo anivon'ny CSS Antananarivo, mitokona ihany koa ireo mpampianatra mpikaroka ny Toliara noho izay resaka tambo-karama izay hatrany. Andrasana ny toy ny raharaha ity. Feno 20 taona ny fitsarana an-tampon'ny Malagasy tsy tantaratra hatreto ny fahaleovan-tenan'ny fitsarana amin'ny ankapobeny eto amintsika izay anjakan'ny kolikoly sy ny teritery maro samihafa. Lasako vavan'ny fanambaran'ny tompony andraikitra matetika mahakasika ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny rafi-pitsarana. Fezo Ravaly. Novakin'ny mpampanolalana ambony eo anivon'ny fitsarana an-tampon'ny Batsilana nandritra ny lahateny nataony androany teny amin'ny tribunal fa tsy mbola hita taratra eto Madagasikara ny fahaleovan-tenan'ny fitsarana amin'ny ankapobeny na efa 15 taona aza noho nisian'ny fitsarana malagasy. Sakana tsy ipetrahan'izany ny kolikoly sy ny tsindry samihafa mianjady amin'ny piasan'ny fitsarana. Na inona endri-javatra mety misakana ny famendrian'ny fitsarana voalohany avy amin'ny tontolo manodidina azy. Izay rehetra mety ho teritery, fitsabatsabahana, fampirororona, ny herisetra amin'ny endriny rehetra, ny faningelenana sy sakatsakana sy ny sisa. Ny faharoa avy ao anatiny ihany, ny kolikoly, ny fitongolanana, ny tsy fahamendrehana, ny tsy fahaizana, ny fijerena tavan'olona, izy rehetra mety ho fanavakavahana, ny kitrano ao trano, ny hakamona sy ny sisa. Ny fahatelo, ny tsy fahampiana, arabola, ara-pitaovana, ara-olona, ara-pitoniana, taky fahasahiana sy fahavononana izany fahaleovan-tenan'ny fitsarana sy izany fanjakana tandarana izany. Lavitrezaka araka izany ny fametrahana ny fitsarana mahatoky sy mahaleo-tena eto amin'ny firenena. Ny fitadiavana tombotsoa manokana raha nambaran'ny filoha-hevitry ny SMM no tsy mbola mampipetraka izany fahaleovan-tena izany eto amintsika. Miankina amin'ny mpitsara tsirairay aty aminay ny baolina. Le mpitsara tsirairay ve mihanana personnalité amin'ilay indépendance ny marina. Mahasahy ve reo sa tsy asahy? Ny antony tsy asahiny dia tsotra fitadiavana intérêt personnel. Faharoa fanarahana renirano politika. Izay anankiroa zay ihany, tsisy ankoatran'izay. Ankilany ambetindresaka ny mpitondra fanjakana ihany koa amin'ny fandraisam-pitenenana atao ny mikasika ny ady amin'ny kolikoly indrindra ao anivon'ny fitsarana saingy tsy hita taratra izay asa sy vokatra mivaingana avy amin'izany. Andrasana ny fananganana ny pôle anti-corruption nabaran'ny mpitahiran'ny fitomboka sepanjakana androany fa hatsangana tsy ho ela hanampy ireo rafitra efa marobe miady amin'ny kolikoly. Tompony andraikitra voalohany amin'ny fametrahana izany fahaleovan-tenan'ny fitsarana izany ihany koa ny mpanatanteraka sy ny manam-pahefana hafa isorohana ny tsindry sy ny kolikoly ary ny fitsabahana amin'ny raharaham-pitsarana. Marina androany ny 15 taona ny fitsarana an-tampon'ny Malagasy. Nisy ny fanokanana foto-drafitr'asa toy ny birao ny fampanohavana amin'ny ambaratonga voalohany sy ny fitahirizana ny soram-piankohonana izay ampiasana fitaovana numerika isorohana ny osoka. Tontolo ny toe-karena kosa indray dia mitaky ny fanarahana ny fenitra ireo firenena mpanafatra letry avy eto Madagasikara ka isan'izany ny fananana fiahiana ara-tsosialy ireo mpisehatra rehetra. Miainga avy any amin'ny mpamboly sy ny pioty hatrany amin'ny fanondranana izany. Gaetan Andriatsilavo. Manodidina ny 7 alina isa-taona ny olona misehatra amin'ny letsia eto Madagasikara, miainga avy any amin'ireo mpamboly sy pioty ny vokatra hatrany amin'ny mpanondrana makany ivelany. Matatra 5 sy 4 alina ireo mpamboly sy mpamokatra letsia
efatra arivo ireo mpamangim-bokatra sy mpitatitra. Misy 720 ny orinasa mpanodina sy mpikarakara ny vokatra ary latsaky ny 10 ireo mpanondrana. Ankoatra ny fahatsarany vokatra, isan'ny takin'ireo firenena mpanafatra amin'ny fanarana ny fenitra ihany koa ny fiahinana ara-tsosialy ho an'ireo mpiasa rehetra. Ireo ao anatin'ny sehatra ara-dalàna ihany hatreto no manana izany. Io zany zao dia mbola tetika asa ataon'ny fanjakana izay ananan'ireo mpiasa izay mbola tsy ao anatiny secteur informel zareo izay mbola projet raha nay miaraka amin'ny BD ihany koa ahoana ny ananan'ireo mpiasa ireo izay tsy ao anatin'ny sehatra ara-dalàna anana fiahiana ara-pahasalamana mbola projet le izy fa ireo izay ty amin'ny secteur formel zany zao izay jerevana izao irahana miasa amin'ireo groupement exportateur de litchi gel misy any amin'ny toerana sy miaraka amin'ny service médical entreprise ary ny service inspection izay misy any toerana any faritra atsinanana voalohany. Antony maro no mahatonga ireo mpiasa tsy hanana fiahiana ara-tsosialy raha ny fanazavana ary miova isaky ny rafitra izany. Mitana ny laharana voalohany amin'izany ny tsy fahampiny ny fifandaminana. On a essayé d'identifier à travers... Nous avons injéré amin'ny lalam-bokatra rehetra ny fototry ny olana na ny fahasarotana. Araka izany dia miovesaky ny toerana misy ny olana na eo amin'ireo mpanondrana na eo amin'ireo mpamokatra. Teboka iray nivoaka tao ry ny fanadihadiana ny tsy fahampiny ny fandaminana eo amin'ny lafiny rehetra izay misy ny fiantraikany eo amin'ny famokarana sy ny fahasalamana ary ny fiahiana ara-tsosialy ny mpiasa. Noho izany, araka nefa nolazaiko teo aloha, hotohizana ny fifanakalozana ahafahana mitady vahaolana. Efa misy soritra azo raisina saingy mbola hojerena ny fepetra azo raisina ao anatin'ny famokarana litchi eto Madagasikara. Ny taona 480 sy 700 tany ho any no niditra voalohany teto Madagasikara ny letchi. Ny faritra Atsinanan'ny Nosy no tena ahitana azy. Manodidina ny 100 taona isa-taona kosa ny vokatra eto Madagasikara. Ny trangana fandravana trano indray tetsy antetezana voany io maraina io fandravana izay miendrika fisolokiana raha nambaran'ireo mponina eny amin'ny toerana fanidina. Androany tokony ho tamin'ny 5 ora maraina rakotra mpitandron'ny filaminana ny rongo fitaovam-piadiana teny amin'ny fokotany antetezana voany tonga nanalan-kery ireo mponina teny an-toerana. Araka ny nambaran'ireto farany tsy nisy ny fampiomahana natao azy ireo. Nilaza ihany koa izy ireo fa endrika fisolokiana no nisy. Antony efa nisy ny fifampivarotana nataon'ny tompon'ny tany tamin'ny olona hafa nefa dia mbola nandoa fatany hatrany ireo mpanofany tany hatramin'ny faran'ny volana teo. Omaly ny didy vao tonga dia amin'ny 5 maraina moraiky tonga. Tsy fantatry na moraiky ireny natao. Dia io zavatra io tsy mba nisy fampiomana. Nefa izay namelomako ny zanako ray manontolo teto ireo. Tsy nisy hoe anatena hitoroko ny azy zay fa mba misy fampiomana. Rehefa tsy misy nefa fampiomana ny volanay raisiny ihany, raisiny. Nefa izy raha niara helim-bahoaka, vavan'olombelona sahala amin'ny tenin'Andriamanitra. Izogo izy tsy izogo. Nahazo fahampandrenesana zany. Zany hoe mizana atoro, ny akanjo kosa saika very daholo fa raha tsy miteraha zany hoe miteraha ihany fa raha tsy nisy ny zanako. Efinary mbola tao data fa ny olona efa takan'iny. Voapirofo araka izao ity izao ny fifanitsakisahana ny zon'olombelona eto Madagasikara. Tsy misy intsony ny fifampiresahana sy ny marimaritra iraisana eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Na ny mpitandron'ny filaminana izay natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany sy kitro ifaharan'ny fandriampahalemana aza. Mampiasa ny ireo an-tanany mba hamoritana ny madinika hoy ireto mponina ravatrany ireto manoloana ny fampiasany ireo mpitandron'ny filaminana hery tamin'izy ireo. Verevitra noho izany ireto mponina ravatrano ireto satria tsy maintsy ho eny an-dalambe no hialokaloka amin'izao akatoko ny fety izao. Tapitra teo ny tapany voalohany vavao anaraka dokavarotra sika mialohany ijerevantsika ny olana misy eo amin'ny samva amin'izao fotoana izao. Hojerentsika ihany koa herinandro mialohany fetin'ny krismasy izao moa dia totra komandy ireo mpandraitsa rehefa avy eo ary. Messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir quelle couche peut absorber autant de liquide. Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman.
Isika miaraka Blue Line. Isaky mividina mamana ao amin'ny Blue Line ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny tombola masika. Loka maro be no mety masinao amin'izany. Moto, TV 32 pouces, telefônina maro be ary loka maro hafa koa. Ary tsy izay fotsiny 0 ariary ny décodeur Blue Line TV amin'izao asa tara ary makanesaka any amin'ny Blue Line Store. Blue Line TV safidy tsara indrindra. ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana ho antsika sofera tena leo mba mena toerana voatokana foana ny bevoka sy nytsoky olona rehefa manao taxi be. miala nosy aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo manaja tompoko mba raisikely ty olona manana fahasembanana ra-tsainy ty sofera aloha fa sahirana izy ary ndao ifanampy ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana. La vache qui rit, elle est si délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. Elle contient du calcium et des vitamines pour apporter de l'énergie aux petits et aux grands. La vache qui rit, pour des journées pleines de vie. C'est la Powerbox 4G by Telma. Coach ton business avec la Powerbox 4G by Telma. Pour toute souscription à Telmanet 10 Go à 125 000 arrières par mois, la box 4G est offerte. La 4G by Telma, plus de 60 villes partout à Madagascar. Miveneto amin'ny fampahalalam-baovao isika mitaky ny isotoman'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny samban'ny fitorinan'ireo mpiasa telo tao aminy ny mpiasa sy ny délégué ny mpiasa ao amin'ity orinasa ity efa misy amin'izao fotoana izao mifanelinalina atao eo amin'ny rontota mioramanitra. Mpiasa telo tao anivon'ny Samva no voatana vonjomaika vokatry ny fitakiana izay nataon'izy ireo. Mpiasa iray amin'ireo telo ireo no efa hiditra amin'ny fisotrondronono raha ny fanadihadiana natao. Efa nisy hatrany ny fanelanelana nataon'ny syndikan'ny mpiasa mba ahitana marimaritra iraisana saingy tsy mbola nahitana vokany izany hatreto. Amin'izao fotoan'izao, samy mangataka amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Samva ny amin'ny tokony isitonana ny fitoriana ireo mpiasa telo ireo na ny solotenan'ny mpiasa na ny syndika. Fitazomana andreo nanay satria le anakay voalaza teo zao dia nisan'ireo anderetrety zay lehibe amin'izy anankitelo reo zany fahazoky olona zay tokony efa nanderetrety mihitsy raha ny taona fa saingy hoe mbola mijanona moa ny antony hoe tsy ara-dalàna tanteraka le fisotrondronono le vola ahitana tanterana zany. Dia io no fiainana raha mahalala amin'izao fotoana izao raha ohatra Madagasikara le tsy ampy le fitakiana sy le zavatra na dia efa nisy raha mifampiresahany ambanin'ny talenta amin'izao fotoana izany dia mitrotra izy. Ny fahatarana eo amin'ny fanefan'ny commune sy ny jirama ireo vola tokony efaina amin'ny orinasa Samva no isan'ny miteraka korontana eo amin'ny fampandehanan-draharaha ao anatin'ity orinasa ity. Tokony ho jerenakaiky io lafin'io raha ny fanazavan'ny syndika. Dia mba angatahana koa zany mba ponctuel ny vola izay ahotsaky ny jirama araka ny voalaza ny SIA teo indrindrandrindra ny fijereva fitondram-panjakana izay satria tena dia matériel ampiasainy zareo ary dia amin'izao fotoana zany araka ny information izay azonay dia multipeine valo zany efa depuis 2011 zany nananany zareo anio izay mavita 12 voyages par jour dia izay multipeine izay nefa efa loha daholo zany dia manjatsy afahany zareo manatanteraka an'le asany amin'ny ara-dalàna ka dia manentana ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky zany ny Samva manentana ny dia mba mangataka ny directeur zany mba hanala n'izay fitorina izay. Raha tsy aivina, fanaovana fitakiana ireo tombontsoa tokony ho an'ny mpiasa no antony mahavoatana ireo mpiasa telo ireo.
ankoatr'izay tsy manaraka ny lalàna velona ihany koa ny dingana nataon'izy ireo mialohan'ny rosoana tamin'izay fitakiana izay andrasana araka izany izay mety ho toy nyity raharaha ity. Herinandro farany mialohan'ny fetin'ny krismasy tototry ny commande akanjo ireo mpanjaitra raha oharina tamin'ny taona lasa nefa niena ny mpanjifa manimba ny tsena ny firoborobon'ny akanjo vita sinoa sy ny friperie raha ny fanadadiana natao miantana andrianay. Fetin'ny krismasy fotoana iray mampandeha ny tsenanroby sy ireo akanjo mihaja. Ho an'ny fanjairana manokana fotoana tahaka izao no isan'ny tombony komandy. Eto amin'ity toerana nanaovana fanadihadiana ity ohatra ny volana novambra ny mpanjifa no manomboka mampanjaitra akanjo entina mandritry ny fetin'ny krismasy ary tsy mandray intsony 2 herinandro mialohan'ny fety. Raha oharina ny isan-taona nefa niena ny mpanjifa tonga mampanjaitra akanjo tamin'ity taona ity. Tsena amin'ny fanjairana amin'izao zao ohatra ny efa manomboka tsy dia ohatran'ny taloha tsony hoe mamonjy mianjaika be ny olona fa malohan'ny olona vidividy fa misy ihany fa vitsivitsy zany amin'izao manjaitra. Ka ny anton'izay le mpivarotra zany be dia be ny friperie hita tsara daholo miantona eny an-tsena eny izay tsena rehetra dia feno tsara tarehy. Dia ny zaitra vita zaitra koa eny amin'ny botika eo ihany ny vidiny. Fa misy zany efa zatra hoe rehefa krismasy ohatr'izay hamonjy fety mariazy dia mampanjaitra dia ireny mbola manohy an'ilay fanjairana foana. Ohatran'ny tamin'izao zao ohatra ny robe lava aloha no mibetsaka amin'ny commande. Fa surtout hoe demoiselle mademoiselle reny fa raha madamadama manao veste sy ohatrany hoe costume ihany zareo. Fa amin'ny ankabetsahany aloha robe lava maxi tamin'ity. Nampiana ny tombarotra azo ankilan'izay ny fiakaran'ny vidin'ny ravindamba eny an-tsena izay nihoatry ny 500 raha noharina ny taona lasa ho iatran'ny mpanjaitra. Efa raha hoe misy robina 300 000 dia mbola kafarahana iny hoe lafo loatra efa mimetra ny lamba ohatrinona. Raha mimetra ny lamba lain zao raha tena tsara 150 000. Manao chemise raika nanao 1m50. Dia ampina ny mpanjaitra dia tokony ohatrina zany vidiny amin'izay. Ho an'ny mpijery ngamba hoe samy mahay manao kady tsotsotra dia tokony ohatrina ny vidiny. Efa fihevitry ny olona dia hoe raha mividy friperie izy dia hivoatra ny fari-piainany. Efa aminazy diso tanteraka. Arakaraka ny tsy mamokatra antsika gasy vao mahay mampahantra antsika gasy. Fa tsy hoe mahazo fripina 500 na 700 anao dia hoe sambatra misy mivola posiko. Manomboka amin'ny 5,000 ariary no mihoatra no mahavita akanjo ankizy iray eny amin'ny mpanjaitra 3,000 ariary kosa farany ambany ho an'ny lehibe. Tamin'ity taona ity robe misy gipura ny lamaody sy betsaka mpanjifa indrindra. Akanjo iray na roa mihoatra no vitan'ny mpanjaitra akanjo iray isan'andro rehefa fotoana akaiky fety tahaka izao. Mandidina n'izay fetin'ny krismasy izay hatrany dia fanomezana mety tsara amin'izao fetin'ny krismasy izao ny hita eny amin'ireo tranombarotra fusion eto Antananarivo. Isaky ny mampiavaka ny entana amin'izay fety izay ny tolotra peluche géante izay hita eny amin'ny fusion ireriany hatreto. Fanadi Michela Ranardzon. Eto amin'ny fusion Antaninarenina herinandro mialohan'ny fetin'ny krismasy manomboka ny tolotra krismasy karazana entana maro isan-karazany no hita ato fa hita ihany koa eny amin'ny fusion hafa misy eto Antananarivo. Krismasy zao dia be dia be ny artikla de cadeau afaka zarainay aminareo mpanjifa. Misy karazany maro afaka hisafidiananareo ato aminay dia tongava mitsidika anay aty amin'ny fusion Antaninarenina. Teo amin'ny 3 mois teo angamba izay no sokafan'izy ity dia nefa ny antony ahitanareo an'ireo entana rehetrarehetra izay hitanareo eny amin'ny fusion Antanimena sy eny amin'ny fusion Ankourdiky. Peluche géante ity no tolotra mampiavaka ny entana eto amin'ny fusion amin'ity fety ity. Peluche iray izay mirefy 2 metatra eo. Tsy misy tranombarotra hafa ahitana azy aloha hatreto ankoatry ny eto amin'ny fusion ireriany. Tena nampiavaka an'ity Noël ity dia manana peluche géant be izay zao no hitako hoe tena vaovao be dia misy eo amin'ny 2 mètres eo ilay izy. Ato aminay
amin'ny vidy mirary dia mirary daholo ny artikla manomboka eo amin'ny 1000 ariary eo ary dia afaka mahazo cadeau hatramin'ny 200 000 ariary eo. 10,000 ariary hatramin'ny 2 ariary ny vidin'ny fanomezana eto amin'ny fusion na izany eto Antaninarenina, Antanimena na ihany koa eny amin'ny Akordiky. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miroso ao anatin'ny ora farana amin'ny fanoherana ny État islamika ny tafika iraniana taorian'ny ady mafy nandritra ny 3 taona. Manakaiky ny fotoana ifaliana amin'ny fandresena hoy izy ireo amin'izao fotoana izao fandiniana eo amin'ny sarin'ny France 24. Ce sont les dernières heures de la bataille du désert. Ora farany amin'ny ady atao manoloana ny faritra mampisaraka ny Syrie sy Irak. Fifandonana farany hanohitra ny État islamique taorin'ny ady mafy nandritra ny 3 taona. C'est la Syrie. Ici, c'est l'Irak. Cette colonne appartient au bataillon d'élite des forces. Nofehezin'ireo siita ity faritra ity. Ireto olona ireto ny lohalarana hanokatra ny lalana ary hanadio ny kizy feren'ireo jihadiste. Tetezana tapaka, fihetsika mampiaya, miroso hatrany izy ireo. Ady amin'ny fahavalo tsy hita maso, ny erany amin'ny faritra Syrie. Regardez par vous-même. Ianareo no mijery, izay irakianina tsy hamelana inona na inona hatramin'ny fanafoanana ny Daesh. Mahafantatra tsara ireto mpiady platsaka tsitrapo amanarivony izay miady hatramin'ny taona 2012 ireto, fa manakaiky ny farany ady, manakaiky ny fotoana ifaliana amin'ny fandresena. Grâce à Dieu, nous avons Isaoran'Andriamanitra fa mbola saha mifanandrana amin'ny fahavalo izay ankehitriny, tsy ny famotehana ny Daesh ihany fa ny fanafoanana ny loza amin'ny tatao amin'ny Frantsay sy ny polina eran'izao tontolo izao. Manodidina ny 4 sy 1 hetsy ireo paramilitaire siita any Irak. Iraka nampanaovina azy ireo ny iaro ny 400 km amin'ny Sistany Syriane. Alohan'ny sarana dia aviana aminao rehefa vao nisongadina tamin'ity alina ity. Nifoanana tanteraka ao anatin'ny live akroka ny volavolan-dalàna ifeny fividianana solomavamboaka ny sazy fampiatoana sy fampitsaharana azy ireo noho ny famadihana palitao sy ny tsy fahatongavana manatrika fivoriana. Mitaky ny fanarahana ny fenitra ireo firenena mpanafatra litsi avy eto Madagasikara ka isan'izany ny fananana fiahina ara-tsosialy ireo mpisehatra rehetra mainga avy any amin'ny mpamboly sy ny pioty hatrany amin'ny fanondranana izany. Ary farany dia nitrangana fandravana trano indray tetsy antetezana avoan'io maraina io fandravana izay miendrika fisolokiana raha nambaran'ny mponina eny an-toerana. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Fivoaran'ny teknolojia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Na raha inao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Na raha inao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savent d'une option Tino en Blue Line TV Ni vaovao dia ny rahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Na raha inao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soka Vitre. Soka Vitre, très sincèrement à votre service.